Hivavaka ao andreo olona izay mandalo ady izay. Andriamanitra no namela anao hahita ity vidéo ity. Fantany fa mandalo zavatra ianao, ady, vesatra, ary te hiasa aminao izy izao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy io mivavaka ho an'io olona io izay mijery ity vavaka ity. Fantatrao tsara izay zavatra hatrehany na tsy milaza zany azy izy. Hitanao ny fanahitainany na tsy mahita fiovana azy izy. Ianao miasa mangina atsara azy. Izay zavatra ratsy atao amin'ny fahavalo ova voninahitra. Ampiasao ny fanahitainany mba hanamafy azy. Ampiasao ny fitsapana mba hanandratanao azy. Miofinoana izy mba hahafahany manohy ary faharetana mba hahafahany miandro ny fotoananao tsara. Miohery izy mba hahafahany mandroso ary hery hahatonga azy tsy ho givy. Jesosy io poteo ny laingany fahavalo ao amin'ny sainy ary soloy fahamarinany zany. Ianao no milaza fa tsy nomenao fanahosa izahay fa fanamahery sy fitiavana ary fahonona tena. Mino fa mikasika ny olona io ianao amin'izao sekondy izao amin'ny anara maherin' Jesosy. Amen. Raha voakasika atao anaty vavaka ianao, sorata eo amin'ny commentaire hoe Mandresy ny ady aho. Ary raha sitraka ao dia zarao amin'ny olona mila fampaherezana. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonana amin'ny page satria isan-kerinandro izay dia mamoaka vidéo tahaka izao dia manome fotoanantsika amin'ny herin'ny an'ito izao indray apetrao ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa izy mifehy izany. Tahina mihoatra tompoko.